asa fanamboarana eo anosy ilaina saingy mila arindra ny fifamoivoizana trosy ivelan'ny madagasikara fifanarana 300 ny trosana 7,7 faingo 5 tapitrisa dolara ny fiandohan'ny taona 5 tety andro an'ny fanavaozana miantso ireo mpikatroka tim anara-maso akaiky ny fanatanterana azy ny floravanana manatra ny fiarabana tompoko lasy tompoko vavy tonga soa indray atao anatin'ny fotoanan'ny fampahalalam-baovao eto amin'ny fahitalavitra MBS manasanao ampanajana izay anaraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany vaovao makasika ny raharam-pirenena avy hatrany no isataratsika ny fampahalalam-baovao mivoaka ny lalam-pandrena ny Madagasikara tetezamita no itondrana ny firenena amin'izao fotoana izao hoy ny antokotiko Madagasikara androany ananamafy torohevitra no omena ny mpitondra ka anjarany ny mandray na tsy izany hoy ny Front National ny antoko Marc Ravalomanana tany nanolona ny mpanao gazety Tetsy Belera androany ny antsiprian'izay eo amin'ny rindratsariny tahiriny mazava ny andraikitry ny antoko politika hoy ny Front Marc Ravalomanana betsaka ny fanontaniana apetraky ny vahoaka sy ny mpanara-baovao manolona ny fiainam-pirenena amin'izao fotoana ka antony tsy maintsy hitondrana fanazavana ho an'ny vahoaka malagasy andraikitry ny antoko politika ny maneho ny heviny toy izay nataony tiko Madagasikara tany Mahajanga ny farany herinandro teo nambaran'ny Front Marc Ravalomanana fa mitaky mangarahara ny fitondrana ny tetezamita tsy andraikitry ny fitondrana tetezamita ny manao fifanarana lavitrezaka na contrat à long terme satria ny fitondrana transition na tetezamita dia tsy tokony anafinan-javatra fa tena tokony atao mangarahara ny tsara ary ny transition na mpitondra transition tokony tsy anafanarahana maharitra na contrat long terme miengagé ny état satria maha transition azy any a ofetra ihany toerana mipetrahana eo azo ny atao tsara manomana no miresaka fa tsy anjarany mihitsy miengagé ny état amin'izay contrat lavitrezaka zany tsy hoe firongo fa zany daholo ao anatin'ny fifanarahana international satria nahoana raha ohatra izy ao nandeha tany Malabo farany teo tarao tsara fa nandeha tany présidentsika Pierre Remina dia niona tamin'ny président Teodoro Obiang izy niona tamin'izy ndraisany matsara azo ndraisiny fa tsy azo manatrika n'ilay hoe sommet ny ACP izy ina atao hoe ACP ndray a Africaine Caraïbe Pacifique niaraka tamin'io taloha niaraka tamin'ny président taloha Louis Michel zay fantatro tsara zay olona akaiky amiko mpanolotsaina ana mihitsy izy Louis Michel dia io a nandanany tany nijery azy afaka mifampiresaka tsara izy a nahitan'izany président Teodoro Obiang zany izy a fatany tsara ohatrany izy leranga oviny izy mijanona tao fa 9 taona izy teo a dia manahoana izy a manan-karena be lay Guinée équatoriale mahita izy fa nahazoazo taona koa zany olona zany hitanao amin'izany izy mba ahamaro toerana ny fitondrana tsara ny mifampiresaka fa tsy fampitokisana mihatsara velatsy ho iatrany ny Front Marc Ravalomanana raha tsisy mihitsy ny consultation na mba hifanarahana sarotra be mamelaka an'izany na olona tsara be toniny reny ara sarotra satria manana antoko politika maromaro tsika eto za tsy tia ametra na amaritra ny be sy ny keliny fa tokony tsy tokony fanadeko fampiresaka koa ahoana fijerina na fianana tokony koa misy izay atao hoe short list mame anarana telo izy dia mba manao fijerina dia samy laza ny heviny eo ny olona iny fa le olona manaika mety io na tsy mety io dia mba malaza ny heviny izany zay fa le tonga dia tapoka fotsiny sahirana satria tena mametraka azy tanteraka hoe ianareo nanao an'io dia atao viarale izy zay ny valiten'le mpanao azy ka zay tiako hitondrana fanazavana aminareo ka raha ohatra nanaraka ny histoire politique sika tamin'ireny crise reny hoe aminareo a dia amin'ny kapobeny raha nametraka premier ministre le olona vomivoaka tsy tafapetraka mihitsy tetezinay daholo hatrany Seychelles ka hatrany Maputo ka hatrany Addis Abeba ka hatrany Pretoria ka hatrany zay toerana rehetra
netony de davana premier ministre fa tavy da didiko sara le tantara mba ananatsika le maro toerana anamaro toerana tsara ny fitondrana de tsara ary tokony atao mihitsy ny fampiresaka tsy zavatra vita raha tsy mifampiresaka ary mifampiresaka de amizay hoe mbo mamelaka tsara fampatokisana fa tsy fampatokisana le tsara velatsy olana goavana amin'ny fanaovana politika eto Madagasikara ny resaka alakobika sy tsy tiako tare ho iatrano ny filoha Marc Ravalomanana traika efa sy fahaizana nefa no tokony hitondrana ny firenena ary matetika fahavoazana amin'ny tany afrikaine indrindra eto Madagasikara de le endriky le olona jerevany fahanterany sy ny fahazazany jerevany fa tsy le asa sy le vokatra avoaka ny jerevany zay misy tena mahaboazy mba jerevy ihany fa mba tiatoka raha ohatra ka avelatsika fotsiny any ny fahaizany olona nareo nahita ve fa mandelany fito amby roapolo taona izy diadra tany fa mbola nalain'ny olona izy fa tiany de hoy izy eny raha de anao izy a nambarany filoha Marc Ravalomanana fa tsy hiady amin'ny filohan'ny fanavaozana ny tenany fa anoro-hevitra azy anaraka izy tsara tsy anaraka izy afaka didy amin'ny fatana hoy ny fanehoan-kevitra aza mamaly azay fiteniny sasany reny satria misy olona tsy mivoaka teto Madagasikara akory de tonga de manenonena ambadika any fotsiny izy de taitinareo azy ataikatra zany ny sasany la de mandrehitra ino torson a torson anao predikio tsy ady novina ny président Mikael mihitsy a minonareo a zokony a malala ny tokony ataoko mena matety tsy ady aminy mihitsy a fa nolo azy zay nataoko hoe zao natao manaraka izy a tsara tsy manaraka izy a afaka didy amin'ny fatana tsy resaka toerana ny olana satria efa tsy nanana toerana ny timo manandritra ny 12 taona ary tsy nisy olana tamin'izany hoe zao natao hoe tsy nahazo toerana de tsy nisy toerana tsika hatram'izay 12 taona zay tsy problème zany tsy problème atsika zany zay olona ina problème kazy anaty toerana raha misy azy ampino amreo ministre hoe misy la fantatra manampy azy misy raha misy afantanina ataony tena tsy fitiava-tanindrazana ny raha ohatra misy azo anapina na de tsy olona mpiaraka amiko areo fa tokony anana zay fomba fijery zay tsika vanim-potoana ivelan'ny lalam-pandrenana no misy ny firenena amin'izao hoy ny fanamafisana ka mila mampiasa lalana régulateur no vahaolana tamin'ny 7 volana oktobra dia nametraka fitondrana talian'ny colonel Mikael ny ACC ary efa tsy afaka nampiasa ny vahaolana na solution no meny lalam-pandrenana izy de nampiasa lay fahefana régulateur satria zany le fahefana voalaza lalam-pandrenana de milaza hoe rehefa tsy afaka ny président de république fa bagateur na misy afo malady na maty na asan-tsokana naiza naiza de tsy maintsy ny président sénat tonga de zay mandray de aveo hoe mandeha ny reo le membre ny gouvernement zay de tsy afaka nanao an'izany izy zany de nandray an'le fahefana régulateur zay matonga zay de zay natao hoe vahaolana ivela lalam-pandrenana zay zany le situation exceptionnelle ao anatina période extra constitutionnel ntsika zao noho zany ninona filazany sasany fa ao anatina transition na teteza mity zany reo sika ankehitriny na izy ny teny azy na izy ny teny azy ny atao hoe intérim nge izy avy fotoana foy ao anatin'ny 60 jours fa ny transition mandritra n'le fe-potoana atoko avany amin'izy de zay no atao hoe ao anatina transition zany reo tsika de tsy maintsy mitady vahaolana ankoatr'izay no tsy pian'ny antokotiko i Madagasikara fa tokony ny fanarahana ny famolavolana ny tetiandro saingy natao unilatéral izany ka manara-maso isa no azo ny antokotima atao ho iatrano ny filoha Marc Ravalomanana tokony ny fanarahana ny namolavolany tetiandro iny zany hoe le tetiandro ty amikonao ty misy ty le zao manana amty de le zaraina tany aminareo ohatran'izao iny le zaraina teo manana amty nareo ty tetiandro ty zany de milaza mazava tsara mihitsy voalohany tokony ny fanarahana ny namolavolana azy iny de amizay mba misy ty ty misy distsipel ty misy tsy mety loatra ty tsy araka lalam-pandrenana mba miteny ny olona zay tokony resana rehefa napetraka rehefa namenatsika nefa niny de izy rery nanao azy zay natao hoe unilatéral zareo rery nanao azy tonga de tonga tao i madame Banda teo izy le zavatra chronogramme de ola levitrao zavatsy consultena taminy tsy fantatra akory iny de manara-maso tsy manao afanina zany sisa nanjara ny tokotima mbola misy zavatra betsaka zay vo tanteraky ty
aiza le olona manam-pahaizana sy tena spécialiste amin'ity. Faharoa, aiza ny volana tanterahana amin'ity. Fahatelo, izy aby le olona any amin'ny faritra ana iaraka idinika. Tsisy midika dia vita eo. Io programme izy chronogramme feuille de route zay tenenena tsy maninona. Samy tian'ny Madagasikara ny rehetra ary samy kasaka ny ahasoan'ny malagasy siansany politika hoy ny fanamafisana. Fa niantso ireo mpanaradia izay naramaso akaiky ny fanatanterahana ny tetiandro an'ny fanavozana ny filoha Marc Ravalomanana. Raha ny zava-misy ankehitriny dia efa tsy tratra ny dingana voalohany amin'io toetrandro io izay tokony farana androany fa raika amin'ny telopolo ny volana mars hoy ny fanamariana. Tsy alaolana ny filazana fa tsy misy vola anatanterahana ny fokonandoam-pirenena satria efa nifanarahana tamin'ny vahoaka malagasy izany hoy hatrany ny filoha Marc Ravalomanana eo amin'ny rindran-tsary ny tahiry ny aina hatrany. Raha mihemitra ny dingana voalohany dia isy fiantraikany amin'ny dingana rehetra manaraka izany. Izao zava-misy izao anefa no tena nilana ny fampiresahana mialohan'ny fanatanterahana ny tetiandro mba isoroana ny olana sy ny fahatarana amin'ny famalina ny etetam-bahoaka sy ny fanarahana teny Ankanja hoy ny filoha Marc Ravalomanana. Raha naneho hevitra mahakasika ny tetiandro navoaky ny fitondrana fa anatanterahana ireo dingany fanavaozana. Ty zany ny dingana voalohany fifanarahana fakakevitra amin'ny firenena miaraka amin'ny firenena. Misy telo zany tena zay voasoratra hitanao iny ambony iny hoe fifanarahan-kevitra ho an'ny firenena miaraka amin'ny firenena. Zay misoratra ao to de zany mamolona mba zay misoratra anaty soratan'zareo ty misy tsipelina tsy fanomezantsy zany dia tsipelina foana. Dia eo zany hoe fanomanana fananganana ekipa sy fanomanana azy ireo atsanga zany l'ekipa aloha mars, avril, mai zay tokony anaovana azy. Dia aza hoe zany zao izy manaraka famaritana sy fametrahana ny lara-pahamehan'ny lohan-kevitra volana mars tapitra androany 31 mars zany tokony ho vita io. Tapitra androany zany izy io fankahakevitra moa ny fanavozana ny fitantanana fifidianana na municipaly io sy aparitra ary nasionaly. Volana avril ndray io dia hatramin'ny volana mai. Avril mai zany nomboka amin'ny rapitso. Dia fankahakevitra momba ny fanavozana ny androm-panjakana ao amin'ny republika volana jona. Ary ny fankahakevitra amin'ny ambaratonga rehetra volana jolay hatramin'ny desambra. Ary ny fandrafetana ny antonta-taratsasy momba ny politika pirenena ho an'ny fanavoizana. Io zany izy. Dia manomboka volana desambra amin'ny taona ty hatramin'ny janoary 17 dia dingana faharoa aminareo fitantanana ny fifidianana. Io fanomanana ny fifidianana ao amin'ny lalàna. Ty teny ty mbola anatin'le soratra ty zany soratra avy any aminy hoe fitantanana ny fifidianana. Ho fanomanana ny fifidianana amin'ny lalàna. Tsy miteny le teny fa lay fotsiny hoe zareo nanao azy. Dingana fahatelo eo hoe fanovana lalam-pamorenana ny republika fahadimy. Raha atao anatin'le débat, raha atao anatin'le concertation tsy ohatra zany angamba ny dingana teny ty azo amboarina tsaratsara koa. Fandrafetana ny draft lalam-pamorenana. Fandrafetana draft zany draft zany fanomanana janoary hatramin'ny volana mars. Faharoa fampahafantarana ny draft ny lalam-pamorenana volana avril 17 eo dingana faefatra amizay ny fifidianana. Fifidianana ny lalam-pamorenana. Fanomanana ny fitsapan-kevi-bahoaka. Fifidianana ny lalam-pamorenana volana mai hatramin'ny volana jolay 17 ary fifandirana sy valina fanditra zany fifandirana sy ny valina volana aogositra. Laza tena misy aho tsy namorona teny izy ny aogositra. Dia anjarantsika zany mahita tsara aitsio arak'izay fahitanareo azy. Fifidianana filoham-pirenena fiodirana voalohany septambra 17 hatramin'ny novambra 17 dia fiodirana faharoa desambra 17 dia eo amin'izay raha laza ny eritreritra ho tanteraka ve ty zavatra raha vo diso zany dia volana marsy tsy vita hatramin'ny androany
dia tsy dia miemitra dolo rehetrarehetra dia zay no mahatonga ny aya mazava ny andraikitra napetraky ny vahoaka malagasy amin'ny mpitondra ankehitriny noho izany raha lazaina fa tsy misy vola anatanterana ny fikoanam-doam-pirenena dia everina ho fa mitam-bahoaka izany satria mety hitarika amin'ny fanitsakitsahana indray ny tety andro napetraka dia nena tamin'ireo mpamaty vola any dia communauté internationale dia niantso anareo sadeka sy ny africaine ianareo manara-maka ty zavatra ty matoky anareo zay ozy izy miasa zay hoa tsisy fiantsona mihitsy tsisy fivoriana mihitsy dia manotandra reo niona tampamaty vola zay koa sisy manay aby any aitsy ebe mihitsy zay amin'ny fandehandeha raha ho atao izy ty sa tsy atao zany efa maheno feona mavadivadik azy milaza sasany hoe tsisy vola anaovana mitikatra le concertation nationale ty dia feo zany efa mitady fomba ilazana fa tsotraty io tsy zay fanarahana mission anao dia mikarakara mianaka amin'ireo membre gouvernement zay olona ntenenao taoreo anatanteraka fifidianana madio mangarahara ekeny ndraiky misokatra amin'ny fampiresana ny antokotime hoy ny floa nationaliny mitanjona dia ny anatrarana ny etaetan'ny vahoaka indrindra ny azahoan'ny madagasikara filoha voafidym-bahoaka amin'ny fomba madio sy mangarahara isika zany tsy tokony ho taitra aloha dia manjary satria amin'ireo olona mampiady tsy manisy torchon reo le mampiady tsisy ny fifidianana zadinareo zany amin'ireo tena misy tsy miperenema mihitsy akory na ny ekipa ny tetianao matozina noatya fa ao anatiny zany le volonté no zavatra ka anao ampina izy ary mbola mafisika aminao tsara fa manao anazy ny tiako madagasikara ka raha misy zavatra ilainy na hevitra na niny inona dia anampy zahay dia anampytsika dia nareo zany aza mandranitra zay le fitenenany tanora aza mandranitra fa ny asa fa miteny zany manentana andrehetra ny filoha Marc Ravalomanana mba hijery akaiky ny fizotron-draharam-pirenena anamafy ny fampiresahana ary iary asa ho an'ny tanjona iray dia ny fampandrosoana marina ny firenena sy ahamasy mandidiny malagasy eto amin'ny taniny fa tsikatra tato ato ny fahamaroany ireo fivezivezeny ireo tompona andraikitra ambony manatona ireo firenena everina ho matanjaka ary atoekerena eran-tany ho an'ny mpanara-baovao sasany dia manam-pirofo izany fa mitady loharanimbola anohanana ny fampandrosoana ny fanjakana tsy azo lavina tokoa fa ilaina ny fiarah-miasa amin'ny any ivelany indrindra ny famatsim-bola ho an'ireo tetikasa lehibe sady goavana tokony anjaran'izao fanjakana izao saingy raha fifanarana lavitrezaka dia manahirana ihany hoy ny faneho-kevitry ny antsipriana izay eo amin'ny rindra-tsary ny tahiriny aina atrany itomboisa ireo fifanarahana arabola ivelany no siniavin'ny gouvernemanta malagasy nandritra ny taona 2024 araky nitatitra navoaky ny direction générale du trésor na ny DGT tamin'ny ity volana marsay ity dia natratra 3 ireo fifanarahana nitentina 770 sy 700 faingo 5 tapitresa dolara na manodidina ny 570 700 sy 3 miliara ariary zany tsikatra ihany koa amin'izao fotoana izao ny fahamarony fivezivezen'ireo tompona andraikitra ambony any ivelany indrindra any amin'ireo firenena iverina ho matanjaka ara-toekarena ho an'ny mpanara-baovao sasany dia maneho hoe zaka fitadiavam-bola anohanana ny fampandrosoana izany tsy azo lavina tokoa fa ilaina ny fiarah-miasa amin'ny mpiara-miombonantoka iraisam-pirenena indrindra amin'ny famatsim-bola ireo tetikasa lehibe toy ny foto-drafitrasa ho an'ny angovo ary ny sehatra sosialy na izany aza nefa mampametra-panontaniana ny maro ny afanganam-pandehan'ny fanjakana amin'ny fanaovana ny fifanarahana indrindra raha maharitra ireo fifanarahana ireo ny rafitra tahako zao zany miampita makany amin'ny république fahadimy filazako azy dia ataoko hoe rafitra tetezamita ihany ny ataoko hoe intérim ny président mialatsiny fa voafetra ny fotoana anaovana ny intérim zany dia io zany tsy maintsy atao mangarara tsara le fitatana anatin'ilay izy dia inona marina ny tena ilainao ao anatin'io fotoana fo io io ny indramanao vola fa tsy miangazeny eta malagasy ianao ka indram-bola lavitra zay zany tiako ary io zany atao hoe aide budgétaire amin'ny filaza azy fanampiana amin'ny budget fotsiny ampandehananareo tetezamita fo io zany fa tsy anao convention ianao iangazehan'ny fanjakana malagasy amin'ny fotoana zay aloha mialatsiny mety diso ny firedoko fa zaho mahita fa zay ny tokony ho izy zay zany hoe tokony manao ny affaire courante manao amin'ny priorité takiny voaka amin'izao fotoana zao inona moa ny takiny voaka mijiro sy rano aloha anankiray fitatanana mahomby tsara ary ny fanaovana concertation nationale inclusive et souveraine hatreto ary tsy hay mihitsy ny teny monsieur le président teo hoe asehoy tsara fa tena hoe souveraine inclusive
misy transparence zany concertation nationale zay fa izany nge tsindrovantsika no avy so io ndretsika vo ifanolana tsy misy stabilité politique fa tsy mangarara le izy aseho zany mba proposition ataony izy zavatra zay zany eo anatrian'izany maro ireo feo miantsony sy ny fampidiniana nasionaly mba ahafahana miara-mandinika ny lalana tokony izoran'ny firenena everina fa zava-dehibe ny fandraisana anjara n'ireo manam-pahaizana ny fiarahamon'ny pirenena ary ny vahoaka amin'ny ankapobeny amin'ny fanapahan-kevitra goavana tahaka izany misy zavatra hoe matorana ny firenena mandrakizay zay tokony anjalasika miresaka amin'ny adihevitra politika sika manantoko politika be dabe zay koa tika raha roatsany tsy zavatra ratsy manantoko politika be dabe fa mireo be dabe reo tsy maintsy ahitanao vitsivitsy manana ny torany misy zany eto amin'ny firenentsika na mpanohitra na mpanohana fa tsy hoe rehefa mpanohitra izy na mpanohana dia tsisy io manko mamoana antsika donc iana raha roatsika teneny hoe ny mpanao politika redyredy zany teny hoe tsy asiana mpanao politika zany foany hoe asiana zao sakatsakana isan-karazany zao hoe tsy mahazo milatsaka donc verenako izy hoe zay azo ny importante zao hoe misy zavatra iarahana tsy mahasatisfy atsika rehetrarehetra zany fa mandrositsika dia manitsy aiampetraka ny mety ho fiantraikan'ireo fifanarahana amin'ny hoavy ny toe-karena malagasy indrindra amin'ny fitombon'ny trosam-panjakana sy ny fiankinana bebe kokoa amin'ny famatsim-bola avy any ivelany vesatra ho antaranaka ho avy izany raha toka tsy voadinika lalina ny fepetra sy ny vokatry ny fifanarahana tsirairay hosahirana ihany koa ny mpitondra lanym-bahoaka ho avy eo raha toka tsy hifanaraka amin'ny politika apetrany ho an'ny vahoaka ny fifanarahana maharitra mety ho atao ao anatin'izao tetezamita izao raha ny fanazavana mahakasika indrindra zay resaka trosa any ivelany Madagasikara izay dia nanao so ny fifanarahana arabola ivelany misy 3 ny gouvernemanta malagasy nandritra ny taona 2020 sy 2020 mitetina 7.7 sy 700 faingo 5 tapitrisa dolara na 5.7 sy 900 sy 3 miliara ariary eo araky ny tatitra navoaky ny direction générale du trésor na ny DGT tamin'ity volana marsa ity izay nitaterina fampahalalam-baovao anabaka iray raha ny kajy dia mitotaly 7.3 miliara dolara ny trosa ivelany Madagasikara amin'izao fotoana izao ny antsiprian'izay eo amin'ny rindrantsara ny tahiriny aina atrany vosony tao anatin'ny 3 volana voalohany sy ny taona 2024 avokoa ireo fifanarahana 10 ary tsy nisy fifanarahana vaovao intsony tamin'ny 3 volana fahaefatra noho ny fampiatona tanteraka ny fahazahoana trosa vaovao tombanana ho 7.3 miliara dolara mitovy amin'ny 3 sy 3 miliara ariary ny tahiry trosa manontolo tamin'ny 1 Desambra 2024 izay 7 isanjato amin'ny arakarena fahobena ny PIB ny Madagasikara ny 5 isanjato amin'izany dia avy amin'ny mpampiandram-bola vahiny raha ny 5 isanjato monja no avy amin'ny tsena anatiny ankoatr'izany ny fanjakana dia nanao antoka fanampiny ny tentina 5.4 tapitrisa dolara niakatra avy amin'ny 4 sy 500 sy 5.4 tapitrisa dolara tamin'ny farantaona 4 ho 7.9 sy 9.7 tapitrisa dolara ny trosa ivelany tamin'ny farantaona 5 sy 2 izay mitovy amin'ny 1.3 isanjato amin'ny PIB nominal zava-dehibe no mihindram-bola mety fa ahoana ny ameranana amin'ny volan'olona indraminao satria raha totalika ange zany zao 2025 zay resanao zay le 800 millions de dollars fa atram'izao zany atram'ny fitondrana nomboka teo zany atraminy ataoko tsy nateo amin'ny 7 milliards izy amin'izao fotoana zao de dollars satria hitadio sara efa mba nanao suppression la dette fa nanafonandetitsika président Ravalomanana taloha en 2008 hitanao tsara ngamba reny le délégation taretiny James Whale Finson président groupe banque zany nanao an'le PS nanao an'le TSRP tsika dia nahafapo azy dia tonga dia nanome vola izy tamin'izany fotoana zany dia supprimer le vola teo aloha foana amin'ny vola teo trosika teo aloha tona nanankiray dia efa niakatra sady 2 milliards de dollars ny ampy zany aveo nitondra amin'ny président tsika teo aloha tafakatra 7 milliards de dollars amin'izao fotoana zao zay ny zava-dehibe amatarana hoe inona zavatra natao tamin'ireo vola ireo inona zavatra tsy vita ahoana ny fomba amerenana an'izany vola zany tao tsara misy souveraineté nationale anga anatin'izay zany hoe tokony manana bonne gouvernance tsika manana atao hoe tena hoe état de droit tsika mindrambola amin'ny banque mondiale zany hoe dia jerevanao tsara mihitsy inona ary priorité indramatsika vola fa tsy hoe mifaly mindrambola fotsiny nefa zavatra tena tsy priorité tsy réaliste le izy tsy mifanaraka tena hoe besoin tsika
eto Madagasikara amin'izao fotoana izao. Raha raisina amin'ny abetsahany retrosa ivelan'io dia miariary fa tena miankin-doha amin'ny vola vahiny i Madagasikara. Any ka tsy mainty fiompana amin'izany ny politika ara-toekarena treto. Tsy nitrosa kosa nefa no ratsy fa ny fomba sy ny tetikasa tsy mifantoka amin'ny fiainam-bahoaka andaniana azy ka zary vesatra ho an'ny vahoaka sy ny firenena, hoy ny fanazavana. Fa mbola tsy nisy ny fehi-kevitra tapaka mahakasika ny fanovana ny vola malagasy farany ambony ho arivo ariary raha ny fanazavana nomeny governoran'ny banky foiben'i Madagasikara androany. Mbola ao anatin'ny fakan-kevitra tanteraka ny banky foibe ary aorian'ny fakan-kevitra vao hisy ny fehi-kevitra ho tapahina. Ny azo ambara kosa nefa hoy ny governora dia tsy maintsy irosona ny fanoloana ny vola malagasy. Mbola banaingo mipetraka nefa raha ampiakatra ho 10 alina ny farany ambony amin'ny vola taratasy na ho ampidinina arivo ariary raha ny fanadiadina nataony Narcisse Karazafy eo amin'ny sarotsindatsariny ny Arotanjona. Mbola tsy nisy fanapahan-kevitra noraisin'ny banky foiben'i Madagasikara treto mikasika ny fanovana ny vola farany ambony ho arivo ariary araka ny nambarany governora Aivo Andrianarivelo no amafisiny fa mbola ao anatin'ny dingana fakan-kevitra ny banky foibe amin'izao fotoana. Nambarany ihany koa anefa fa ilaina ny mandinika ny fanavaozana ny vola noho ny fahasimban'ny vola sy ny fiovany fomba fampiasany mponina azy. Tsikaritra mantsy fa niena be ny fampiasana ny vola madinika ary mahatratra 700 isanjato ny vola ampiasaina amin'ny fanakalozana ny vola 2 alina ariary. Manaprofo zany fa tsy mifanaraka amin'ny zava-misy intsony ny vola avoaka ampiasaina amin'izao fotoana. Fa amin'ity indray mitoraka ity zany tena hoe andao antanina ny hevitry ny olona dia arakaraka ny fiheveran'ny olona no angalana fanapahan-kevitra. Zany hoe hatreto zany dia hoe ny zavatra ilaina dia hoe tokony ovaina ny vola fa ovaina makaiza ovaina ve ny anarany. Ny anankiray hoe tsy maharitra tsony ny vola ka tokony tady akora hafa amin'ny volantsika malagasy satria coton le teo nefa ny tena hoe nisy polymère nisy spartane zay efa vaovao teknolojia vaovao dia hoe sao dia tokony efa makantsika dia izay zany no nanontaniana ny olona aloha amin'izao fotoana izao hoe izay le tanjony hoe tenena ny olona hoe izao ny raha ohatra miovan'ny vola izao ny itiavanay azy. Hitanareo tsara teo fa ny sasany manao hoe tsy ekenay ny fanalana ny 0,2 ny sasany tany aloha ny teny hoe ataovy 0,3 mihitsy ny esoriny. Ny sasany manao hoe aza etsika le izy fa velao amin'izao ihany fa asio 10 alina ariary. Zay zany miodikodiny eo zany zao le izy fa mbola tsy tena misy fanapahan-kevitra dia toizantsika io. Tsy anjaran'ny banky foibe ny mamaritra na mampiakatra sy mampidina ny sandam-bola fa ny tsena iraisam-pirenena no mibaiko izany ho ny fanazavana anisan'ny antony manosika ny fandiniana ny fanavaozana ny rafitra ara-bola ny fahasamihafan'ny fahefa-mividy sy ny fiainan'ny lanjan'ny vola eo amin'ny tsena iraisam-pirenena. Itoy mandritra ity taonty ny fakan-kevitra alohan'ny andraisana fanapahan-kevitra mifanaraka amin'ny toe-karena sy ny zava-misy eto amin'ny firenena. Ny antony anankiray zao ohatra hoe tsisy mampiasa vola vy tsony anketsika nareo hoe mbola mampiasa vola vy dia donc zany amin'izay dia hoe tokony eritreretina le fanovana le vola satria tsisy mampiasa le vola satria reny igny vola miala amin'ny banky foibe daholo ny fanotanany reny kanefa tsy ampiasain'le olona dia raha vao mitonga izay fotoan'izay nefa tokony mieritreritra hoe tokony hovaina amin'izay le vola. Zay ny antony tena lehibe indrindra hoe ny tsena ny manome ny sandam-bola fa tsy ny banky foibe. Ny ataon'ny banky foibe dia mba tsy hisiny hoe midina be loatra na miakatra be loatra ny vidiny sandam-bola malagasy fa raha ohatra hitanareo tsara le izy teo raha mitentsika hoe atao 2 arivo ny ariary ny ray dollara mikatona daholo ny société rehetra eto amintsika donc tsy azo atao zany zany zavatra zany na dia tiatsika ary le vola le vahoaka zany miteny hoe raha mora io dia mora ny entana fa alohan'ny amoran'ny entana voaroaka daholo aloha le vahoaka tsy anasy dia inona tsony ary ny hividianantsika ny entana rehefa tsy manana n'le vola hividianana azy. Anisy moa androany ny fakan-kevitra momba ny vola taratasy natao tsetsy amin'ny lapan'ny kolontsaina sy ny fanatanjahantena tonga maro ireo tanora ary nazotona indray anjara tamin'ny ady hevitra tokony omena lanja ny tontolo ambanivohitra ahafahana mampiakatra ny lanjan'ny vola malagasy ho ny solitenan'ireo tanora. Ibooster ny production locale izany hoe ialana amin'ny dépendance zany hoe mamoaka devise tsika au lieu de mampitsa dia lasa mamoaka foana. Tsika malagasy koa nefa
tokony zany miadopté politique zany hoe centré en un potentiel de développement antsika économique agricole tsy mankony tsy 80% aloha voalohany indrindra eto Madagasikara zao misy ny atao hoe aparan'ny exode rural zany hoe nefa any ambanivohitra mankaty andrenivohitra dia misy ny hoe exode urbain fifamadiany avy aty andrenivohitra zay lasa mankany ambanivohitra. Tsy nisy ny fankakevitra raha nanovan'ny vola malagasy FMG ho lasa ariary ho kosa ny fanehonkevitra sasany zava-dehibe araka izany ny fanatanterahana ny fankakevitra ahafahana mahafantatra ny hevitry ny olona eny fotony afa indrindra ny teknisianina fa ny alatany amin'ny FMG tsika tonga dia tapa-kevitra avadika ny vola mamalagasy io zany no entintsika amin'ny sehatra tsy voatery nanatona lahatrasa tahaka izao zay tamin'izany satria voatery amin'ny asa tsy maintsy comité d'expert mandinika ny ariary vola ariary raha mijeritsika ny tantarana ny FMG tsy dia ahitany amin'ny internet fa raha jerena ny ariary amin'izao fotoana izao dia fa hita ny tantara. Niteraka resabe teny anivon'ny fiarahamonina mikasika ny fanovana ny vola farany ambony ho arivo ariary samy manana ny fandraisany azy ireo olom-pirenena toy izao kosa nefa ny fanazavana tsotsotra mikasika ity fanovana vola farany ambony ho arivo ariary ity dingana voalohany ny fanambarana nataon'ny banky foibe izay milaza fa ny roa alina ariary mira arivo ariary tokony hanome data mazava ny banky foibe amin'ny fotoana hanovany ny vola farany ambony ary tokony mampafantatra izany amin'ny haino vakijery dingana faharoa ny famokarana ny vola vaovao ka ny vola arivo ariary no farany ambony manaraka azy ny 500 ariary ny 100 ariary ary ny 10 ariary araka ny nambaran'ny gouvernoura tokony ho tsara kalitao kokoa no ny vola teo aloha ny vola vaovao atota isoroana ny osika dingana fahatelo ny fotoana nazarana tsikelikely ny vahoaka amin'ny vola vaovao izay tokony haritra telo hatramin'ny enim-bolana noho izany tokony miara-miasa ny vola taloha sy ny vola vaovao ohatra roa alina ariary mira arivo ariary miara-ampiasaina ny vola taloha sy ny vola vaovao ary tsy maintsy soratana ny vidiny roa dingana faefatra ny fanoloana tanteraka ny vola izany hoe esorina tsikelikely ny vola taloha ary any amin'ny banky irery ihany no anoloana azy tsy very ny vola fa atakalo maimaim-poana dingana fahadimy ny fanaraha-maso ka tsy avela hiakatra tapoka ny vidy fiainana ary tokony ho saziana izay miny manararoatra ny volany miova fa ny sandany tsy miova ary miala avokoa ireo aotra marobe amin'ny vola malagasy izany hoe ny vola roa alina ariary taloha izay milasa mira arivo ariary vaovao dia zaraina roapolo raha tanteraka ny fikasan'ny banky foibe anova ny vola farany ambony ao arin'ny fankakevitra dia tsy asa intsony ny vola teo aloha roa alina ariary iray alina ariary 10 arivo ariary roa arivo ariary sy ny arivo ariary fa manomboka amin'ny arivo ariary vaovao 500 ariary 200 ariary 100 ariary 10 ariary ny vola ao ampiasaina raha kana ohatra tsotsotra dia raha iray alina ariary ny kilao any ena dia lasa 500 ariary ny sarandalana lasa 30 ariary ny vary raika-poaka lasa 5 ariary andrasana araka izany no mety ho fehi-kevitra amin'ny fanovana ny rafitra arabola eto amintsika. Izany amin'iny fa ao anatin'ny tontolon'ny politika kosa indray dia mbola mitohy-hatrany ny ady-hevitra politika eto Madagasikara momba ny rafitra tsara hitondrana ny firenena raha ny hetsi-bahoaka faranteo dia isan'ny antso teny akanja ny fanovana ny rafitra misy raha ho an'ny antoko vonjy tsy mivakina ny vitma dia tsy misy afa-tsy ny faritany mizakatena na ny province autonome no ahafahana mitondra ny firenena any amin'ny tena fampandrosoana maharitra sary sindatsara ny tahiriny vahaolana iray everina fa mety hitondrana ny firenena ny fametrahana indray ny faritany mizakatena na ny province autonome ho an'ny antoko vitma rafitra efa nisy teto Madagasikara izany ary afaka manampy amin'ny fanatsarana ny fitantanana sy ny fampandrosoana eny anivo ny faritra ny ampianana ny fahefana amin'ny fantoka be aty amin'ny fitondrana foibe no tanjona ary anome fahafahana bebe kokoa ny faritra hitantana ny raharahany manokana satria io zany ho hitanay fa mety ampandrosoan'ny Madagasikara ary koa
passerelle zany andehanantsika any amin'ny état fédéral nefa ialantsika amin'ny état unitaire ihany koa dia tokony province autonome izay efa nisy talohan'ny 4e république efa nisy constitution momba an'io fa tsy arina-piarina mihitsy dia raha vao azy momboka tany any zany izy io fa tsy ary niantra teto Madagasikara. Misy aloha zany chef de province dia io ny famerenana ny budget provincial izay nisy tamin'ny andron'ny Ramanantsoa izay nifoanan'ny Ramanantsoa tamin'ny ordonnance 73/015 io nanome lanja kokoa zany ny province tamin'izay fotoana izay migere ny vola isaky ny faritra dia nisy koa ohatra ny mpiasa-panjakana zany any amin'ny province zany no miainga ny zavatra rehetra, misy ny hôpitaly, misy ny université, misy ny zavatra rehetra ilaina zany fa tsy voatery aty Antananarivo zany no miandraikitra an'izay ary autonome kokoa zany izy io noho ny décentralisation satria ohatran'ny hoe président mitokana mihitsy zany le chef de province tsy nirafitra ihany anefa ny olana eto fa ny fomba fampiarana azy koa ireo mpandinika sasany raha tsy misy mangarahara sy ny fanaraha-maso ary ny fahaiza-mitantana dia mety tsy aomby na inona rafitra apetraka. Ny adihevitra toy izao no ilana ny fikonan-doam-pirenena ka tsy tokony anaovana tsiramiray izany raha ny fanehoan-kevitra samihafa mitaky fampiresahana lalina sy fandraisana andraikitra ny rehetra ny fanapahan-kevitra satria isy fiantraikany maharitra amin'ny ho avy ny firenena izany. Pejiny fahasalamana kosa indray ny ampiray indray ireo matiny aretina mpox ampitam-baovao avy amin'ny ministera ny fahasalamam-bahoaka lehilahy iray avy any amin'ny faritra Diana no namoiny ainy no ity aretina ity. Misy roa arak'izany ireo olona voamarina fa namoiny ainy vokatry ny aretina mpox. Tafakatra 1,700 ireo tranga voamarina raha 3,590 kosa ireo tranga ahiny. Mahatratra 300 kosa ireo efa sitrana raha ny antotanisa voaray. Manamafy ny antso amin'ny mahatompona andraikitra ny tsirairay amin'ny fisorana ity aretina ity ny avy amin'ny ministera ny fahasalamam-bahoaka. Tontolon'ny fifamoivoizana mikatso tanteraka ny fifamoivoizana manodidina ny lalana Anosy Mahamasina Ampeflo Isoraka Antaninarenina sy ny manodidina nanomboka ny zoma lasa teo. Nisy ny fampahafantarana mialoha ho ireo mpampiasa ny lalana saingy tsy voafehy hatreto ny fandrindrana ny fifamoivoizana any ka miteraka fitohanana lava reny izay mitarika fatiantoka ho an'ny isam-batan'olona. Misy ihany koa ireo polisy nasionaly sy munisipaly mijory eny amin'ireo sampanandalana saingy tsy mahavany olana firy izany ho ireo mpampiasa ny lalana atrandy. Tato-baovao ny Narcisse Karazafy eo amin'ny sary Sindratsariny Niaro Tanjo. Adiny 3 hatramin'ny adiny 3 sasany eo vao mahavita toro iray ny fiara fitateram-bahoaka eto andrenivohitra amin'izao indrindra ireo zotra mandalo eto Anosy atao ireny fahatapahan-dalana nanomboka ny zoma teo. Toro 3 no vita ao anatin'ny iray andro raha toka indimy zany teo aloha tsy tratra ny versement tokony aloha amin'ny tompon'ny fiara ka lasa miteraka disadisa amin'ny tompon'ny fiara sy ny mpamily zany hoy ny fanazavana. Makanakady satria le ambotay zany manomboka avy any Andavamamba dia mandalo amin'ity tribunal ity dia mandalo amin'ny rond-point dia miodidina ny barakianjany Baria dia zay vao mivoaka ary amin'ny Tinel dia misy an'le neny 147 misy adiny 3 sasany satria misy an'le mpandroaka fako reny koa le tsikafokafona koa mahatonga an'izay zavatra izay dia miraikitra be lehilahy satria ity Européen Anosy ity ny tena akisa ny Tananarivo izay ny probleman'izy io nefa tsy hitan'le tôbila nefa ny atao dia gazoil tsy voavidy ny olona tsy miala lasa baben'le tôbila makany dia tôbila nefa na mizotsaretsaretsy tsy mahazo mihodina fa tonga dia manaraka an'le trajet ty zao vanomboka iasa ty tôbila ray ty zao an'izao. Misy amin'ireo tompon'ny fiara no midina ifotony mijery ny fahavoazana mahazo ny fiara fitateram-bahoaka saika voakasika ity olana ity avokoa ireo taxi be miasa sy mandalo eo amin'ny faritra Anosy sy Mahamasina. Zay ny problème eo dia indraindray moa ny patron misy ny patron mahatsapa dia mandeha sur terrain izy mijery misy ny patron tsy mahalala fa ny azy ihany ny fatana izay ny problème ny fiara miasa amin'ity taxi be ity. Io zany mba jereny commune aingana ahoana ny nanaovana ny taxi be mba mahazo mihodina ve mba hikaramany chauffeur sady tsy mahazo mihodina mba jereny président coopérative koa zay mba mahazo mihodina ve ohatra lany olona 67 dia mba mihodina makany ndray fa tsy mahavita toro reo tôbila reo am'izao. Petina 015 mandalo eto zay nandalo amin'ity Anosy ity zany 015 199 119 143 zao reo zao ireo izy reo zao dia
147 146 168 193 zay zany tobila mandalo eto mandalo amin'ity aksany Antananarivo renivohitra ity soron'Andriamanitra ary mba mbola vakansy ny mpianatra fa raha hiditra ny mpianatra eno raharaha be amin'izay tsika menakavy. Tsy ho an'ireo mpamily fiara fitateram-bahoaka ihany fampikorotana tanteraka ihany koa ny fandaharam-potoana an'ireo mpandeha taxi be sy fiara manokana vokatry ny fotoana lany ateraky ny fitohanana indrindra amin'ny faritra Amboda, Isoraka, Antaninarenina, Anosy, Ampefilo, Mahamasina sy ny manodidina. Misy an'ireo polisy nasionaly sy munisipaly mijoro any amin'ireo sapanandalana saingy tsy mahavaolana firy zany ho ireo mpampiasa lalana. Somary sarotraritra ihany aloha ale amin'ilay mikorotana misy ny sasany tsy malala dia manontany hoe aiza ny ohatr'izao any. Androany niroso tamin'ny famaritana an-tsena ho an'ireo mpivarotra isaky ny alakamisy ny orinasa mpanatanteraka ny asa eto Mahamasina nanatrika teo ny ankamaroan'ireo mpivarotra ary nilaza fa efa nisy ny fampilazana azy ireo ny amin'ny faharetany asa sy ny famondrana toerana azy ireo. Tsy misy mpivarotra intsony aloha araka izany manoloana ny polisy ny boriboritany faefatra sy ny EPP Antanimbarinandriana fa mivadika eto amin'ity toerana ity avokoa ireo mpivarotra. Rehefa tsy efa elaela kely tsika nefa nampiomaniny rehefa nampiomaniny efa elaela izay ny famondrana efa nampahafantariny hoe ry nareo mifindra dia rehefa avy eo ny déléguénay no efa malala ny anaranay rehetrarehetra ny feheziny dia malala hoe zao ny refitsenanareo faraky ny fandaminana ho tsy afaka hivalapatra hoe zao ny tsenako manaiky fandaminana izay hoe eto izay mivarotra rehefa lakamisy fantatry ny olona efa nisy ny fanantanana hoe mifindra ry ny tsena dia rehefa misy zavatra tadiavin'ny olona dia tsy maintsy mandeha any izy satria efa hoe misy délai d'exécution ny canalisation dia ohatry ny hoe hatrany amin'ny 11 juillet raha tefa mandeha amin'ny isan'ilay taratasy kely ny zarainy reny. Fantatra moa fa ho fanatsarana sy ny fanamboarana ny fantson-drano miainga avy eo amin'ny farina Anosy miazo any Mahamasina no antony rosona tamin'ity asa fanamboarana ity aharitra efa-bolana ny asa anomboka tsy ho ela ihany koa ny fanamboarana ny fantson-drano eo amin'ny stady Manakamy Antanimena ho famahana ny olan'ny fiakaran-drano eto an-drenivohitra. Vao makasika fitrandrahana antsokosoko kosa indray dia trahatehaka atao an'tokantran'olona iray teny amin'ny faritra 720 hektara ny sokatra radiata miisa 520 izay natao tao anatina valizy miisa 2 ny aliny 3 marsa 2024 lasa teo. Loharano-baovao avy amina olon-tsotra tsara sitrapo sy fiaraha-miasa tamin'ny polisy ary ny sampandra miady amin'ny kolikoly no nahafahana nahatratra ireto biby arovana ireto. Mbola karohina ny tompon'andraikitra tamin'izao fitrandrana antsokosoko izao sy ny mpiara-miombina antoka aminy raha ny fanazavana hatrany. Tontolon'ny serasera eo ampanomanana ny volavolan-dalàna vaovao kasaina atolotra amin'ny fivoriana ara-potoana ho an'ny antenimera-pirenena ny komity mpikarakara ny fakankevitra mikasika ny lalana feny serasera sy ny fahalalana maneho hevitra. Tanjona ny anafana tanteraka ny sazy an-tranomaizina ho an'ny mpanao gazety ao anatin'ny fanatanterahana ny asany sy anamafisana ny fahalevantena ny olafitry ny mpanao gazety. Tafiditra ao anatin'izany ny fananganana ny ANRCM sy ny fandrindrana ny asa fanaovan-gazety amin'ny tambazotra sosialy mifanaraka amin'ny fivoarany teknôlôjia. Tato-baovao ny Narcisse Karazafy eo amin'ny sasindra-tsariny ny aro-tanjona. Nanomboka ny volana Novambra ary ny farana androany fakakevitra nasionaly mikasika ny fanavaozana lalàna mifeny serasera sy ny fanatsarana ny fahalalana maneho hevitra eto Madagasikara maro ireo hevitra voaraina andritra izany indrindra mahakasika ny asa fanaovan-gazety ny fahalalan'ny mpanao gazety sy ny olom-pirenena maneho hevitra ary koa ireo asa an-tserasera vaovao eny anivon'ny tontolon'ny tambazotra sy ny teknôlôjia. Mbola olana lehibe mipetraka ny mikasika ny andininy sasany ao amin'ny fehezan-dalàna famaizana na ny code pénal izay ahitana sazy fampidirana ponja ho an'ny mpanao gazety hoy ny fanazavan'ny komity mpikarakara ny fakakevitra. Hatreto aloha zany mbola misy makasika ny code pénal ohatra mbola misy teboka mbola misy andalana manahirana satria andalana io mety hitarika fitondrana ny ponja raha maneho hevitra. Ny asan'ny fanaova gazety dia ny lalàna feny serasera dia miteny hoe tsy misy sonony ny sazy famonjana fa misy an'izay mbola lafin'ny code pénal zay mbola afaka mitondra ny mpanao gazety na mpanao gazety ary mbola azo
afaka azony ataontsika hoe zay mpitory azo afaka alefany mpitory alefany fitsarana ny ponja raha sanatria mandika an'izany fehezan-dalàna zany tao anatin'izay code pénal. Tsy mampigadra ny mpanao gazety ny fanehoan-kevitra ao anatin'ny asany raha ny lalàna amin'ny feny serasera nojerena taky fanitsiana sy fandrindrana araky ny lalàna amin'ny feny serasera ny fehezan-dalàna famaizana mba hisorohana ny fifanoerana ka izay napetraka alohan'ny fivoriana ara-potoana ny antenimera-pirenena ity volavolan-dalàna ity isy ny fiaonana amin'ireo solombavambahoaka rahampitso andiniana izany amin'ny antsipriana. Mety misy dingana mety ho tratra aloha zany ny fanitsiana ny lalàna amin'ny feny serasera aloha mino fa ho tratra ao anatin'izay fotoana izay fa ireo lalàna hafa mbola ho arafitra ny code pénal koa mbola mafimafy ny ahafahana manitsy an'izany dia izay ny teneniko hoe miezaka aloha zany adingana le izy ho atao zay maika fanazana zany tsy manakana hoe ho atao halasafay ny asa fa tsy maintsy fandiniana tsara satria ro avy ny firenena no ho avy sy naketrin'ny firenena no dingana manaraka misy tafatafa sy dinidinika afaka kevitra miaraka amin'ny solombavambahoaka rapitso voalohan'ny volana aprily vita zay araka le teneniko teo mety misy lalàna ho soratana mety misy lalàna ho ahitsy mety misy ihany koa rafitra ho atsangana zay le teneniko hoe zany ao anatin'ny fakakevitra fa mbola tsy vita tanteraka ny fakakevitra mbola afaka mitondra ny hevitra ny tsirairay ao anatin'izay. Mikendry indrindra ny ampitsaharana ny fampidirana ponja ny mpanao gazety sy hisorohana ny fiverenan'ny tranganisy tamin'ny fitondrana teo aloha ny fanitsiana ny lalàna amin'ny feny serasera no avaozina sy nahitsy ireo andalana manasaza ny mpanao gazety amin'ny fanatanterahana ny asany ary no mafisina ny fahalalahany ho lavitry ny mpanao gazety mba hahafahany miasa ampalehovantena efa tafatsangana ihany koa ny autorité nationale de régulation de la communication médiatisée na ny ANRCM rafitra natao analefahana ny fiankinan'ny sehatra ny serasera amin'ny ministera tafiditra ao anatin'ity volavolan-dalàna vao arafitra ity ihany koa ny fandrindrana ny asa fanaovan-gazety amin'ny tambazotra sosialy manaraka ny fivoaran'ny teknôlôjia sy ny tontolo numerika. Dia efa nisy ary le fantsiana ny lalàna nataon'ny mpitondra teo aloha dia mbola nisy ihany ny mpanao gazety sy tratra ny antso-zay gadra na hoe ampitahorona hikatra dia nandeha zany zay tamin'ny volana novambra efa nisy ny fakakivitra natao eraky Madagasikara nantsiana ireo teboka maika anilana hitsy zany le ataonay hoe les articles liberticide le tena nampigatra nahitsy zany ainganareo mba azahoana hoe maika aloha manitsy azy voalohany misy teboka telo le izy nisy article telo zany nisy article vitsivitsy tao amin'ny code io no vaina ny fomba fanoratra azy mba hazava tsara. Nandray anjara mavitrika tamin'ny fanangonakevitra ireo mpanao gazety sy ireo mpisehatra amin'ny serasera manerana ny faritra nandritra ny fakakevitra ny karakarain'ny komity mpikarakara izay nitety ny faritany samihafa ho an'ny Tomasina manokana dia tonga teto Antananarivo ireo solitena noho ny zava-nisy tany an-toerana ka tsy nahafahana nanao fakakevitra manomboka eto dia arafitra sy ho soratana avokoa ireo hevitra voaray avy ny fotony azahoana mamolavola ny volavolan-dalàna entitra sy mifanaraka amin'ny zava-misy. Ao anatin'ny adievitra no anapahan-kevitra raha toa ka apetraka ao anatin'ny fehezan-dalàna famaizana na ao anatin'ny lalàna amin'ny feny serasera ireo fepetra vaovao raha ny fanazavany tale jeneraly ny serasera eo anivon'ny ministera ny serasera sy ny kolotsaina. Vaovao avy ao anivon'ny commune Antananarivo renivohitra kosa indray dia ifinaritra raha Johnson Zaratina lefitra voalohany ben'ny tanàna teo aloha no miantsoroka ny asan'ny ben'ny tanàna Antananarivo Vonjomaika manomboka androany. Vitany ariva teo ny famindram-pahefana teo amin'ny ben'ny tanàna teo aloha sy ny ben'ny tanàna Vonjomaika tesy amin'ny lapan'ny tanàna Analakely. Andrasana kosa ny fanendrena izay filohan'ny délégation manokana eo anivon'ny commune Antananarivo renivohitra na ny famerenana ny fifidianana araka ny didina voky ny fitsarana momba ny fifanolanana ara-pifidianana teto Antananarivo renivohitra tamin'ny fifidianana tao ny Desambra 2024. Vaovao avy eo anivon'ny orinasa Jirama no anoizatsika ny fampahalalam-baovao. Tsy ampy ny vokatra eo ihany koa ny fahaverezan-drano no ny fanteran'ireo foto-drafitrasa, eo ihany koa ny alatra rano. Ireo no antony mahasarotra ny fitsinjarana rano amin'ireo toerana sasany hoy ny tale jeneraly ny Jirama ka miteraka fikorontanana amin'ny famatsiana rano izany. Toy izany ihany koa ny famatsiana herinaratra izay mampikaikaika ny vahoaka tatoato. Miantso ny mpanjifa nefa ny Jirama ho mailo hatrany manoloana ny fandraisana ireo mpiasan'ny Jirama eny anivon'ny tokantrano satria betsaka ireo mpisoloky amin'izao fotoana izao. Ny Antsipriana izay tateriny Narcisse Karazafy eo amin'ny sasiny ratsariny ny Artandro.
olana eo amin'ny fitsinjarana sy vokatry ny fahanterany fotodrafitrasa toy ny vatam-panova herinaratra mitondra vesatra mihoatra ny tokony ho izy no miteraka ny fahatapahan-jiro amin'ny tambazotra iraisana Antananarivo tatoato raha ny fanazavana nomeny Italia eo anivony Jirama androany no mafisiny fa tsy misy olana amin'ny famokarana herinaratra satria ampy mihoatra ny 20 megawatt aza ny vokatra amin'izao fotoana saingy ny zotra mitatitra herinaratra efa feno hipoka ary ny andrin-jiro efa saika simba avokoa no mahatonga izany. Dia efa misy moa ny vahaolana miandry ny fahatongavan'ireo transformateur misy eo amin'ny 50 mahery eo isika dia izay iarahana amin'ny iaraha-miasa amin'ny banky iraisam-pirenena raha vao tonga tsy hoe laha Tomasina izy ireo dia manomboka hosoloana ny sasany amin'ireny transformateur ireny. Liana koa dia araka izay efa hotaterina be dia be ny efa ambony dia ambony koa ny vesatra. Dia tsy mahazaka intsony ny akamaroany ireny zotra ireny. Misy linina izay mifefy tany amin'ny 200 kilometatra maingy avy eo amin'ny sous-station Tana Sud. Eny Anosy Zato dia mandeha tany Soavinandriana. Izay zany hoe atao hoe efa tena mavesatra toy izany koa ny any amin'ny antsika Tana Nord izay ndrefy koa anoany amin'ny 200 kilometatra latsaka kely any. Mikasika ny famaditsin-drano kosa dia mbola misy ny tsy fahampiana vokatra sy ny fahaverezan-drano vokatry ny fantsona tranainy sy ny alatra ka miteraka fikorotanana amin'ny famatsiana ihany koa izany. Efa misy ireo vahaolana napetraka toy ny famatsiana rano amin'ny camion citerne, ny tour d'eau, ny fanoloana ireo fantsona sy compteur ary ny fanitarana ny tobo mandrotreza raha ny fanazavana ihany. Tsy ampy any amin'ny rahetsy metatra toratelo anoany isan'andro vokatra eto Antananarivo. Tsy nisy ny investissement araka voalazako teo kasika ny rano rehefa tany amin'ny 20 ka hatramin'ny 30 taona zany isamponina nefa tsy mitsambitombo. Ankoatran'izay no tsy fisiny io investissement io dia antitra dia antitra koa ny tambajotra mpitsinjarana rano ka amin'izao fotoan'izao dia tafakatra tany amin'ny 520 isan-jato ny rano vokarina eo anivon'ny Jirama no very. Eo moa mazava ho azy eo koa ny fahavakisana fantsona. Dia fahavakisana fantsona ireny indraindray no ny fanterany fa indraindray koa dia noho ny asomparana tsotra izao. Ankoatra izay maimaim-pony ireo asa tanterahan'ny Jirama isan-tokantrano ka nampitandrina ny mpanjifa ny Jirama mba ho mailo amin'ireo mety isantoka ho mpiasa ary hanamarina trano ny taratasy sy famantarana amin'ireo tonga manao ny iraka. Ady amin'ny kolikoly taorian'ny fanadiadiana nataony Bureau Maleo tena misahana ny ady amin'ny kolikoly mikasika ny trangana kolikoly teo anivon'ny Institut de formation professionnelle des avocats na ny ivotoerana manomana mpisolo vava dia tsikaritra ireo tsy fanaran-dalàna tamin'ny fandraisana mpianatra nataony Italia teo aloha atao amin'ity sekolim-panofana ho mpisolo vava ity. Tranga fandikan-dalàna tsikaritra tamin'ireo andiany 720 sy 720 420 sy 520 araka ny fampafantarana nataony Bianco. Nisy ny fampidirana tsy ara-dalàna ankizy 720 taona izay manitsaka ny fetrataona farany ambany 220 taona 220 taona afaka miatrika ny fanadinana. Teo ihany koa ny fitakiana vola fitapitrisa ariary hotakalo ny fahafampanadinana. Ny famafana ny angon-drakitra mba anakanana ny fanadiadiana sy nanaovana ny fitsarana amin'ny tanila ho tombotsoan'ireo ankizy nanana fifandraisana tamin'ireo tompon'andraikitra sasany. Niakatra fampanaovana tetsy amin'ny PAC ny talen'ny IFPA teo aloha Razafindraibe Flavien Arnony izay voaroroy tamin'ny orara io ka nahiditra mponja vonjomaika eny amin'ny fonjan'Antanimora ny tenany. Miandry ny fitoam-pitsarana azy araka ny vaovao ka andrasana ny toy n'ity raharaha ity. Vaovao avy any amin'ny faritra Alotra Mangoro niavaka tsy toy ny isan-taona ny fanamariana ny tolom-panafahana 20 martsa taona 1770 tamin'ity taona ity ho an'ny renivohitry ny faritra Alotra Mangoro. Nomena lanja manokana ny zava-bitan'ireo ray aman-dreny nafoy ny ainy ho an'ny taranaka aty aoriana. Ny Randriana Arvony MBS Ambatondrazaka no mitatitra an'izay. Tsy mena mita ny tany amin'ny faritra hafa ny fanamarihana ny fahasivy amin'ny 70 taona ny tolom-panafahana 20 martsa 1770 teto amin'ny renivohitry ny faritra Alotra Mangoro. Ankoatra ny etsika ara-kultoraly dia nomena lanja lehibe ny ezaka vitan'ireo mpiakotro marolatra
toerana telo samy manana ny tantara mampiavaka azy no nametrahany ireo olo-panjakana fehizam-boninkazo teo amin'ny Garambatondrazaka no namboana izany nitoy tao amin'ny tetezana Sabe ary nofaranana tao Vodiala. Nakasitraka ny malagasy rehetra ny talen'ny kabinetra ny filohalevitra ny anteny mera-pirenena faritany ny Toamasina. Nambarany talen'ny kabinetra ny faritra aloatra Mangoro fa dia fitaratra ho an'ny malagasy rehetra ny zava-bitan'ireo ray aman-dreny teo aloha ny antso izy ny firaisakinany rehetra mba atratrarana ny tanjona tiana tongavana dia ny fanavaozana ny fitiava tanindrazana ny amo ny mampatsiahy fa dia nisy ny ezaka manokana nataony avy anevy ny fiadidiana amin'ny faritra ny amin'ny ampisongadinana amin'izao etsy pahatserovana ny tolom-panafana 7 matsa 770 izao zava-dehibe ny tolona nataon'ireo ray aman-dreny tany aloha ka tsy tokony avela horaraka tany fotsiny ihany. Zahay avy atao amin'ny faritra izay tarehan'ny lehibe faritra loatra Mangoro dia maneho fisaorana fifankasitrahana antsika rehetrarehetra ny olom-pirenena, ny olom-boafidy, ny olom-boatendry tamin'ny fandraisana mavitrika tao anatin'ny fankalazana ny tolom-pahafahana ity. Ny afatra angambany tena niezaka izahay avy ao amin'ny faritra mba nanao seho miavaka misy na ny sehatra miavaka izany mba ahafahantsika mitondra ny anjara birikintsika amin'ny fampandrosoana ny tanindrazana amin'ny fitiavana tanindrazana ka antso avy ny ataonay avy ao amin'ny faritra hoe miantso antsika trano mba hirahina, miantso antsika mba hirahina hanamafy ny firaisan-kina ala viry-tony ny fahasambao ny fitotompona sy ny fanenjena fa andeha ataontsika fitaratra ireo maherontsika mahery vontsika ny ray aman-dreny namony ainy ho an'izany fitiava-tanindrazana izany. Enganeka so fahatserovana mandalo fotsiny ihany ny tamin'ity fahasivy amin'ny 70 taona ny tolom-panafana ity fa dia tena ho totoko ilay tena fanavaozana ny fitiava tanindrazana. Fananao fivoriana maika ny firenena mikambana taoriny nahafatesan'ireo miaramila amin'ny Satromanga telo izay fantatry ny maro amin'ny anarana hoe casque bleu tany atsimon'ny Liban. Tafiditra tao anatin'ny toe-draharaha efa mafampana sy marefo eo amin'ny sistan'ny fandiran'ny Liban sy Israely ity tranga ity. Ny antsipriana izay. Anisan'ny iraka finul napetraky ny firenena mikambana hiantoka ny fandriampahalemana sy hiaro ny civil en Liban ireo miaramila amin'ny Satromanga namony ainy araka ny tatitra. Sy voafaritra mazava nefa hatreto ny antony nahafaty azy ireo sy ireo tompon'andraikitra tamin'ny nahafatesany. Efa amam-bolana maro izao miamitombo ny fifandonana eo amin'ity faritra ity, indrindra eo amin'ny tafika Israeliana sy ny fondrana Hezbollah. Io toe-draharaha io no mahatonga ny firenena mikambana handefa miaramila amin'ny Satromanga hampandry fahalemana any an-toerana izay tena sarotra sy mampidi-doza tokoa. Ny azony ampisaharana afiatran'ny herisetra ny firenena mikambana sy ny filakevitry ny fandriampahalemana ataoriny ny fivoriana nataon'izy ireo ary naneho ihany koa ny alahelo noho izao vonana ny tranga izao. Nangataka ny hanaovana haingana ny fanadihadiana ao anatin'ny mangarahara koa ny firenena mikambana mba azahoana mamaritra ny marina momba ity tranga mampalahelo ity. Araka izao zava-misy izao dia marefo ny fandriampahalemana ao Liban raha sy voafehy haingana ity toe-draharaha ity dia mety hitatra ho krizy lehibe kokoa manerana ny faritra Moyen-Orient. Fa tsy nijanona hoe tsy mpanoherana teny Andalambe intsony ny etsiky ny tanora GNZ tao Kenya fa niova ho tolona politika. Tanjon'izy ireo ny irosona amin'ny fifidianana mba hisiny ny tena fanovana ao an-toerana. Tato-baovao mahakasika izany. Taorian'ny etsy-bahoaka Nahirivaika tamin'ny taona 2024 dia niroso tamin'ny dingana vaovao ny tanora ao Kenya
tsy tabataba iny an-dalambe intsony no miseho fa filaharina eo anoloan'ny birao-pifidianana. Ny tambazotra sosialy TikTok sy ireo fampisehoana ara-javakanto isan-karazany no nampiasain'ireo tanora nanentanana ny teny fotony sy nampirisihana ny tanora hisoratra anarana amin'ny fifidianana toy ny lahatsary miparitaka be amin'ny TikTok, ny mozika, misy koa ny fihenam-bidy homeny orinasa sasany ho an'ireo vao misoratra anarana. Anisan'ny hetsika misongadina tamin'izany ny fanentanana mitondra ny anarana hoe ny Cocadig izay efa mihamaro ny mpandray anjara ao aminy. Anjarany tsirairay no mandray andraikitra amin'ny hoaviny amin'ny alalan'ny safidy ataony amin'ny fifidianana no afatra mazava nentina tamin'izany. Nanokatra feam-potoana 30 andro no vao miara-misahana ny fifidianana na ny IEBC hisoratana anarana ka tanjona ny azahoana mpividy vaovao mihoatra ny roa tapitrisa. Vinavinaina hatratra ny 7 tapitrisa eo ny isan'ny tanora mpifidy amin'ny fifidianana amin'ny taona 2024 ka antenain'izy ireo fa dingana voalohany amin'ny fandraisana an-tanana ny hoaviny ny fahazahoana ny karatra mpividy. Tsy aivona fa nandritra ny fifidianana tamin'ny taona 2024 dia niena be ny tahany fandraisana anjara mpividy ny 730 isan-jato tamin'ireo mpividy ihany anefa ny tanora tamin'izany. Ny momba ny marque Briand sy ny tanalahy tsy hita fa tsy eto Madagasikara indray no afaka entina aminao amin'ity andro an'ity. Izy no Marc Brian, teratany Amerikana ary ingénieur amin'ny sehatra robotika izay mipetraka sy miasa any Allemagne. Afaka kely siton'ny lehilahy rehetra ity raim-pianakaviana ity satria misafidy ny hanao zipo sy kiraro avo-tongotra na ilay fantatry ny maro hoe talon izy ka anaovany isan'andro zany rehefa andeha hiasa na hivoaka ny trano. Ny laza moa i Marc Brian fa tsy fikasana andeha tediavana resabe sy laza anaty tambazotra sosialy akory no anaovany izao fitafim-behivavy izao fa tena safidy manokana. Ho azy manko sy amin'ny fitafy na fiakanjo no hamaritana ny mahizy azy ny olona iray ho matotra na sy ho hiatrano ny nambarany. Malalaka amin'ny safidy tiany hanaovana sy mampahazo aina azy ny tsirairay ary ny fitafy sy ny fiakanjo dia tsy misy zava-padina ho ny fanehoan-keviny. Voalaza fa milamina tsara i Brian eo amin'ny sehatry ny asa sy eo amin'ny mpiaramonina aminy. Na dia eo azy zany dia niteraka resabe tamin'ny tambazotra sosialy tany ivelany ity safidy hafakely nataon'ny Brian ity. Ny brokezianana dia tena hafakely raha samy tanalahy satria voamarina fa izy dia anisan'ny biby kely indrindra amin'ireo biby manana hazon-damosina ary fantatra ihany koa fa tsy hita fa tsy eto Madagasikara ihany ny brokezianana. Tena kely tokoa ity karazana tanalahy ity satria ny lahy dia manodidina ny 12 milimetatra monja raha ny vavy kosa mahatratra amin'ny 20 milimetatra eo. Izany hoe mbola kely noho ny tendron-ratsan-tanana ity biby ity. Araka ny fanadihadiana natao voahaingana dia tanalahy 7 monja no hita nandritra ny fanaraha-maso natao tamina velarana mirefy 120 metatra. Voalaza koa fa mila ala salama tsara ity biby hafakely ity vao afaka miaina ara-dalàna. Ny brokezianana dia tsy ho biby mahaliana ireo siantifika fotsiny fa lasa fampitandremana hita maso atsika. Ity tanalahy kely indrindra eran-tany ity dia anisany mahavarina ireo mpizahatany tonga eto Madagasikara noho izy manana endrika hafakely indrindra noho ny fahakelezany. Tapitra ny fampalalam-baovao antsika tompoko lahy sy tompoko vavy mankasitraka anao nanaraka izany hatramin'ny farany. Mankasitraka hatrany ny teknisiana sy ireo namana mpanao gazety nafana nanatontosa izao fampalalam-baovao izao. Mametraka ny soavatsara veloma tompoko.